Miarahaba tokola makasitraka tompovavy, ho anao manaraka ty fandarina zany malaza ity. Mbola azo heverina ve fa tany tandalany i Madagasikara? Mbola azo heverina ve fa tany misy fanjakany i Madagasikara? Ary azo atao ve no miresaka amin'izao fotoana izao fa tany misy mpitondra fanjakany i Madagasikara? Apetraka avokoa zany fanontaniana izany rehefa mijery ny zava-misy ankehitriny ary miaina ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ireo andrim-panjakana izay heverina fa nomeny vaoaka ny fahefana, voalaza ny 15 ao anatin'ny lalam-pandrenona manko izany, ny amin'ny hoe ny vahoaka masomandidy no tompon'ny fahefana, ary izy no fototra hiaviany izany fahefana izany amin'ny alalan'ny latsabato andraisany anjara mivantana na tsy mivantana, na amin'ny alalan'ny fitsapaham-kevi-bahoaka, dia izy no mitondra izany fahefana izany. Tsy sanatria kory mamendry fendro ny adevitra politika mandeha amin'izao fotoana izao tsika raha miteny izany, na koa dia iteny ny amin'ny hoe tamin'ny tsisy fanjakana intsony Madagasikara, fa alaim-panahy mihitsy resaka ny amin'ny hoe mbola misy fitondram-panjakana miorina ve eto Madagasikara, satria ho an'ireo andrim-panjakana rehetra izay mijoro amin'izao fotoana izao dia tapitra hiara-ny fanakianana avokoa ary manana olana eo anivon'ny fitantanana ny raharaham-pirenena avokoa izy rehetra ireo. Hitanisa ve tsika ny zava-misy ny ainina nandritry ny 5 taona ny amin'ny fitantanana ny filohan'ny repoblika ny firenena. Ireo fampanantenana tsy tanteraka, ireo fanehoan-kevitra diso, ireo fimenomenonana samihafa ny amin'ireo heverin'ny vahoaka falainga na ihany koa ireo toky izay zary tsy tonga teny amin'ny lisy teny amin'ny tokantrano vahoaka malagasy. Ilaina resana ve ohatra ny fampilendalendany ny filohan'ny repoblika fony izy kandida 2024 fa hanao zao sy izao ary naseho mihitsy aza ny makety entina ilazana fa tena androso Madagasikara raha izy no tonga eo, saingy rehefa dila ny fehim-potoana tsy natateraka ny teny nomena ka na ilay RN13 namatora ny tena aza tamin'ny vahoaka malagasy fa raha toa ka tsy vitsy zany dia tsy hanao politika intsony izy. Iza milaza amin'izao fotoana izao fa vita ny RN13 ary iza milaza amin'izao fotoana izao fa nahazo izay tena nisitrahany vahoaka malagasy tamin'ireo makety fampanantenana nataony izany filohan'ny repoblika izany. Fa nomban-javatra marobe aza nitranga satria nitarika fahampitehana fiainan'ny olona marobe ny fomba ny tantanany ny firenena tao anatin'izay 5 taona latsaka izay. Raha iresaka ilay ny gouvernemanta dia gouvernemanta be skandale indrindra hatramin'izay nitsangana ny repoblika teto Madagasikara ny gouvernemanta tao anatin'ity fitondram-panjakana ity. Ambonin'ny gouvernemanta tsy mahefa ary efa nametrahany ireo solombavambahoaka fitsipaham-pitokisana saingy narova ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Dia ny antenimeran-doholona moa io hitantsika io ny zava-misy ainana zany antenimeran-doholona izany. Nampanantena fa hanafoana izany Yahya Rajoelina fony izy nanao fampilezan-kevitra kinanjo tsy fanafoanana misy fa vao mainka indray raha fampitomboana ny lela vola hiasany zany antenimeran-doholona zany ary mbola fanamafisana ity andrim-panjakana ity amin'ny toerana, kanefa tsy vitan'izay fa tsy nomena andraikitra indray hitatana ny firenena na dia izay ary ny ambaran'ny lalam-pandrenona amin'izao fotoana izao dia mangina tsy milobava ny filohan zany antenimeran-doholona zany dia tahaka ny hoe tsisy zany andrim-panjakana zany mba afaka hiaro ny fenitra hijoroana sy nampijoroana azy ilay andrim-panjakana. Resantsika ve ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana manao ny mafana sy mangatsika ary miafina ao ambadiky ny didy tsy azo ivalozana ka marobe amin'ireo fangataham-panazavana, marobe amin'ireo fitorinana reketa ary marobe ihany koa amin'ireo fantsahan-dalàna teto amin'ny firenena no efa nentin'ireo vondron'olona maro samihafa afaka manontany izany andrim-panjakana izany na ny ACDD na ireo solombavambahoaka na ihany koa ireo verina fa lehibeana fikambanana sy antoky samihafa efa mba nitondra ny heviny tany na dia tsy zon'izy ireo ary manontany kanefa miendrika edikevitra ihany ny fitoriana izay napetraka ireny vondrom-pikambanana na lehibe anantoky ireny saingy tondrano andamosiny ganagana-trany dia niverina ihany foana ny hoe sady tsy azo raisina ny tsy mitombona sy ny hoe azo raisina fa tsy mitombona sy ny amin'ny hoe mitombona fa tsy azo raisina raha resaka fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny resantsika. Dia tsy nagaga sy tsy nataitra ny rehetra intsony ny jery ny amin'ny hoe ny eken'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao ny firotsahako vidiany Yahya Rajoelina. Ary zavatra niotrany tsy nieritreretana ara no tonga indray amin'izao fotoana izao satria dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay heverina fa ho mpiandro ny lalam-pandrenana no nampanjaka
ary nanosika ny fahefana ho any amina androm-panjakana hafa zay tsy tokony andray ny fahefana voalaza ny lalam-pandrenona rehefa nametra-pialana ny voalohan'ny repoblika. Io lay ambaran'ireo kandida 10 ny amin'ny hoe fanonganam-panjakana anatin'ny androm-panjakana na coup d'état institutionnel. De iza zany sisa no ambarantsika hoe mba tokony ho androm-panjakana afaka hijoro amin'ny asany ka tsy nahitana olana nandritra 5 taona latsaka kely izay. CFM moa amin'ny komity ny fampihavanana malagasy azy tapitra ny fitaom-piasany dia tany tsisy fananganana CFM mandrakity ny androany. Ny ACDDD nareo mpanolotsaina ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tantandalana zara aza lany manda fa nanelingelina ny fitondram-panjakana tamin'ny alala ny fitorena matetitetika teny anivo ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana. Zany rehetrarehetrany etitsika hilazana fa tsy misy reseverina fa androm-panjakana na ny filakevitra ambony na ihany koa ireo mpitsara ambony na ihany koa ny tompon'andraikitra teny anivon'ireny androm-panjakana mifandray amin'ny fanjakana ireny zay tsy heverina fa tena androm-panjakana manana ny didiny lehibe no tafatsangana taorianan'ireny fandravana azy ireny. CFM ACDDD no tsitsika ambaran'izany atevitra izany. Hafahafa manko ny trangan-javatra misy teto Madagasikara raha ohatra ka efa lany manda izany komity ny fampihavanana malagasy ny ACDDD izany ka niroso tamin'ny fametrahana izany ny fitondram-panjakana. Hafahafa hoy isika satria mba afaka nitondra ny adevitra ny fandaminana ny zava-misy eto Madagasikara satria omeny lalam-pandrenona didy sy andraikitra amin'izay asa sahany izy ireny saingy tsy rototra tsy liana ary tsy nametraka an'izany ho ambony zavatra ny fitondram-panjakana ankehitriny. Eo ny tsy maintsy atongava ny adevitra ny amin'ny hoe rehefa tsisy andamina ny raharaha korotana, rehefa tsisy andamina ny raharaha zay efa miditra ao anatin'ny krizy tanteraka amin'izao fotoana izao Madagasikara ary teteza mita mihitsy aza no nanondroninga monja roandrefa filoha nasionaly ny antoko monima ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miantso isika ny fitandrona ny filaminana hakan'ny andraikiny tandroka ary mivozona hoy sesesy raha namoaka ny fanambarany tamin'ity herinandro ity. Ary zany ihany koa no hiantsona ny ray aman-drenim-piangonana raha toa ka mbola misy azon'izy ireo atao fa tsy hijanona ho paka-hevitra tahaka ny natao tamin'ny fianambe nasionaly fotsiny izy ireo fa paka-hevitra ary mpanatanteraka ary mpitarika mihitsy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nambarany tamin'ny fehi-kevitra izy ireo manko ny hoe mbola tsy milamina ny raharaha ka tsara raha mandeha miroso kokoa ny fifampianona sy ny fifampiresahana mba hialana mikorotana sy ady an-trano. Mandindindona an'izany zao zava-misy zao ary izay mahatonga ny rehetra ny amin'ny hoe tany mbola misy mpitondra fanjakana ve ny eto Madagasikara raha toa ka efa manana olana avokoa ny androm-panjakana rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. De mandefa hoan sisa ny fiainan'ny vahoaka malagasy, miezaka ny velo tena mamelo tena, miezaka ny tsy ho faty ary miezaka ihany koa mba hahita ny rarina miady ao anatrehan'ny zava-misy iainana ankehitriny. Zara aza moa mba afaka miaina, afaka miasa, afaka mivelona, afaka mianatra. Zany no fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. So nefa fa mba misy ihany itony fifidianana itony mba afaka hanehoana hevitra ka fandrin'ny rehetra dia ny amin'ny hoe mba afaka haneho hevitra kalalahana tsy misy sakasakana indrindra ho an'ireo izay mieritreritra fa mbola te hanjaka tokana ho an'ny fitantanana ity firenena ity ka amin'ny alalan'io fifidianana io mba hanehoany ny heviny indray mandeha isaky ny 9 taona na 5 taona. Inona arak'izany fa vahoaka ahay andinika tsara no hiatrika fifidianana amin'ity taona ity ka tsy fifidianana ambotehana ny safidym-bahoaka na fifidianana hisolokiana ny safidym-bahoaka ka hamendry fendrona na hamoizana vaovao maro samihafa amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe efa vita efa milamindamina ny vokatra maro samihafa. Izany manko dia fanakanana mialohan'ny mpifidy tsy handeha hiazo ny birao fandatsaham-bato ary izany ihany koa dia fameriverena sahady mialohan'ny fotoana ny fifidianana ny safidy ny vahoaka malagasy raha toa ka efa misy kilalao nantontanisa sy filazana ny amin'ny hoe izy ireo no androbaka izany fanjakana izany indrindra ny mpitondra fanjakana. Fanairina ny vahoaka malagasy ho tonga saina amin'izao zava-misy izao. Fa tsy sanatsika kory ny olona efa namelaka te-maina ny avisy ny havanany takolaka no mbola andeha heveriny iray fa andeha ho lolo aviny ka ataony hosana. Tsy sanatsika kory ny olona ka efa nampandohalika ny vahoaka malagasy sy nampahatra azy ny mbola indray ndeha ho apetrany amin'ny seza volamena sy ny fiandrianana ao anatin'ny 5 taona ho avy eo.
ary tsy sanatria koriny olona izay efa nampitondra faisana azy tsy nahitany asa ary tsy nahitany mangirana ho an'ny fiainany fianakaviana tao anatin'izany 5 taona izany indray no mbola heveriny fa amoaka azy ao anatin'ny olana sedrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mahay misaina sy mandinika vahoaka malagasy ary mahay mijery no aviny sy ny taranany rehefa mby ao anatin'ny vanim-potoana sarotra tahaka izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.